be da be nareo manontany anao hoe inona no ataoko mba hahatonga anao ho lasa hacker. Ny fanontaniana tokony hapetraka ao voalohany aloha hoe fa maninona no tia ho lasa hacker. Ny hacker dia karazana programmeur sy olona expert en réseau. Io zany no mitambatra dia nanome ny terme hacker. Ny hacker dia ireo olona anisan'ny namorona ny zavatra tsara ny be da be teto amin'ity tany ity. Ny hacker no namorona ny internet. Ny hacker no namorona ny world wide web. Ny hacker ihany koa no anisan'ny namorona ny système d'exploitation Unix, namorona ny Apple, Microsoft, Facebook. Reny olona rehetra reny dia antsoina hoe hacker daholo. Ny hacking dia mode de vie anankiray mihitsy. Ny hacking zany dia ny capacité anao mirésoudre problème anankiray. Misy le fomba fiteny hoe on peut créer de l'art et de la beauté avec un ordinateur. Io zany dia mode de vie anankiray ny hacking. Ny zavatra ray ao anatin'ny hacking dia ny passion, dia ny curiosité, dia ny défi sy ny plaisir mipartager zavatra. Ny hacker moa dia karazan'olona curieux mitaditady ao anatin'ny ordinateur anankiray hoe ohatra ny ahoana fomba fiasan'ity ordinateur ity, plutôt que hoe simple utilisateur an'izy fotsiny izy. Ny hacking dia pièce anankiray important be ao anatin'ny société antsika amin'izao fotoana izao, satria ny ordinateur dia misy n'aiza n'aiza. Ny données dia mibetsaka ary mais confidentiel, mais sensible. Ny entreprise dia manomboka misécuriser ny données sy ny utilisateur satria mety hamotika anazy lasanantsika azon'olon-kafa ny information. Ny objet connecté any an-trano dia manomboka mibetsaka, ohatra hoe ny caméra de surveillance, ny frigo sy ny zavatra rehetra ao an-trano. Ka ny hacking zany dia zavatra vao manomboka mihitsy. Raha hanomboka amin'izay ianao dia inona ny zavatra tokony ho ataonao? Aiza ny lalana tokony alehanao? Hianatra programmation ve, sa hianatra réseau ve, sa hianatra cryptographie ve? Voalohany indrindra aloha dia afaka manomboka amin'izay tianao ianao. Tsisy mauvaise idée. Fanontaniana telo no tokony hapetraka ao. Voalohany hoe inona no tianao ho fantatra amin'ny ankapobeny de manière globale. Ohatra hoe ohatra ny ahoana zany hacker éthique zany. Faharoa, inona no tianao ho fantatra alohan'ny zavatra rehetra. Ohatra hoe ohatra ny ahoana ny fandehan'izany réseau anankiray zany. Ary fahatelo, inona ny tena zavatra tianao ho fantatra précisément. Ohatra hoe ahoana ny protégeko ny tenako amin'ny resaka olona afaka mi-intercepter ny données-ako. Rehefa fantatrao amin'izay zany izay domaine izay dia afaka manomboka mianatra ny hacking amin'izay ianao. Ianaro aloha ny zavatra tianao ho fantatra alohan'ny zavatra rehetra. Ohatra hoe ahoana ny fandehan'izany réseau izany, satria ao anatin'ny hacking dia ny précision no tena zavatra important indrindra. Eo amin'izay ianao dia manomboka manao action izay, manomboka mitady ny information rehetra ilainao ahafantaranao an'izay zavatra izay. Mampiasa Google, mampiasa Open Classroom, jereva site fianarana, tutoriel, YouTube. Eny tokony hanampy anao koa ity chaîne YouTube ako ity. Avy eo reny ressources rehetra reny listeo, trieo hoe iza miresaka momba amin'ny base aloha, dia iza amin'ireo no ressources no intermédiaire, dia ny farany iza amin'ireo no ressources avancées. Fa akio le momba an'ilay base dia appliqueo. Le hoe appliquena no tena important eto, satria rehefa pratiquenao le zavatra dia tadidinao dia afaka ampiasainao amin'ny manaraka. Ny application zany no tena miaraka amin'ny action. Mandray sanoty
aza mieritreritra mihitsy hoe tsy maintsy mila nianina na mila nianina izay vao mahavita an'io. Vitanao irery io. Aza manao hoe mamaky fotsiny dia tsy aplike, fa tsisy ho tadidinao io avy eo. Asivo résumé ny zavatra voavakinao sy ny zavatra tokony ataonao manaraka. Raha ireo ressources ireo dia miteny anao hoe téléchargeo ity programme ity, dia téléchargeo iny. Raha hoe soratiny kody ohatr'izao mianara ny kody, dia mianara ny kody. Dia rehefa vitanao izay dia afaka mitohy foana ianao. Dia farany ianao mety ho tonga amin'ilay but anao final, dia tsy iza fa ny ho lasa hacker.